matoa fanjakana nilitra am'izao fampandehanana zao dia hainy loatsy hainy fanjakana hoe intoy ny lala tokana afahatsika mampandroso ka la ilany mameriverentsika regny ro hilany mamy ny lava-bakeo. Maro ihany koa ny manelitsao makasika an'izao tetikasa basy toliara zao ka anisan'ny nampahafantarina manokana tamin'ity androandroany ity niaraka amin'ireo solitena basy toliara ny lehiben'ny Fokotany zay anisan'ny eny fotony afaka manazava amin'ny vahoaka ary tsapa tamin'ny fiaonan'androany fa nazava tamin'ireo lehiben'ny Fokotany ny ben'ny tanàna ary lehiben'ny boriboritany ny tena votoatany sy ny andraikitra ho raisiny zany basy toliara zany amin'ny fampandehanana le tetikasa. Raikitra ny fampifanana reto fianakavian'ny tompondolo hafindra avy ao amin'ny Fokotany tsy afaniko hoe Sibera 28 izay samy ao anatin'ny komina Tianisia distrikany Toliara faharoa. Faly miarahaba sy mitafatafa amintsika jiaby indray mpanaraka ny chaîne ty vaovao malagasy. Ny vaovao makasiky ny basy toliara no fampisarana amintsika eto. Amin'izao tenenintsika zao dia forseva ny mpitondra fandrakana zay tarin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny mafia ary ireo firongony reto ny tsy maintsy isokafany ity basy toliara ity amin'ny lalan'ireo mpitondra fanjakana eny fotony zay tarin'ny gouvernoura ny faritra Atsimo andrefana sy ny sombavambahoaka Toliara D ary ny ben'ny tanàna sy ireo sefokotany ireo ary zareo manko nanome formation ho an'ireo pomba na ataontsika hoe mpanohana ity basy toliara ity ary nantsory zareo ihany koa hono ireo mpanohitra reo mba hanaiky ity basy toliara ity ka mandeha zao ny fandesina lahatra ho an'ireo vahoaka madinika izay ataontsika hoe tsy manana fahalalana feno sy fahaizana makasiky ny raharaha basy toliara izay. Hitantsika fa mizara vary sy menaka zareo amin'izao fotoana izao. Etsy andany kosa nefa araka ny vidéo fanokefitra arahantsika rehefa avy eo misy vidéo vitsivitsy manko fanokefitra natao ireo vahoaka eny fotony sy ireo manam-pahefana ny gouvernoura ny faritra Atsimo andrefana sy ny vahoaka izay fa hoe misy famindrana lolo na ataontsika hoe fasana zany any an-toerana. Resaka fasana na resaka razana zany manko tena sarobidy sarotra amintsika vahoaka malagasy resaka fasana zany ka hafindra manko ireo lolo na ireo fasan'ireo amin'ny toerana hafa satria eo no hitrandrahana ka manaiky ireto ponina ireto ary nahazo formation ry zareo makasiky ny raha zany mampametra-panontaniana zany tompolahy sy tompokovavy ho antsika rehetrarehetra. Ny eo zay nataontsika hoe makasiky ny razana saripady amintsika vahoaka malagasy zay fa entanina atsika eto mba ampianaro ihany tompolahy sy tompokovavy ny zanaka atsika vahoaka malagasy fa tsy tsara ny ataontsika hoe rebereben'olona adrabadrabain'olona ahodikodiky ny sain'olona reo satria araka tenentsika tamin'ny voalohany teo tsy manana fahalalana feno sy fahaizana zany efa hita fa hoe zavatra tsy mety hampisy doza hamonatsika zao de mbola forseva zareo satria zareo rehefa mahazo micro de dradradraday na resaka fampandrosoana any vahoaka eny fotony na faritra misy le fitrandrahana zany efa averimberitsika ihany hoe 4% re ny olona na ny vola hiditra na ny commune na ny ataontsika hoe ny district hisy zany fitrandrahana zany azo ratsan-tanana ny olona hiasa ao anatin'ity projet basy toliara ity. Eo ihany koa ny fanokefitra natao ireo gouvernoura ny faritra Atsimo andrefana zay hoe aza reberebena aza mety ambakainy ireto mpanohitra ity basy toliara ity fa zavatra hahasoa zavatra hampandroso any faritra misy atsika ity satria ny faritra Toliara dia anisan'ny farany resaka fampandrosoana zany io foana ve no ataontsika hoe no hampandroso no faritra Atsimo andrefana zany tsy misy zavatra hafa ve mba entitsika mba hampandroso ny faritra Atsimo andrefana zany fa io fitrandrahana basy toliara izay mamono any vahoaka malagasy io
fa indrindrindra vahoaka iny fotony vahoaka any amin'ny faritra tsy mandrefa ny toliara zay maro ny zavatra afaka tandrahana any satria midadasika ty Madagasikara atsika ty fa indrindrindrindra amin'ny faritra tsy mandrefa na faritra tsy dia maro zavatra afaka tandrahana fa tsy ho voatery basy toliara izay ndao rahantsika ihany koa fa nikefitra natao zareo zay vahoaka madinika sy ny gouvernoura ny faritra tsy mandrefany ary mampalahelo vahoaka ireto manaiky reto fa izao ve natao zareo drabadrabay na agegegege na reberebe ny reto mpitondra fandrakana reto averintsika indray ny tenitsika ty hoe ampianarina zaza mba hanana fahalalana sy fahaizana am'izay afaka mikaroka tsy reberebe ka drabadrabain'olona amin'ny resaka hoatran'izao ary azadino antrany tompo lahy sy tompoko vavy ny miabone na manao zay na manao commentaire afatsika matsaritrary zavatra izay raikitra ny fampifanana reto fianakavian'ny tompondolo hafindra avy ao amin'ny fokotany tsy afaniko hoe Sibera 28 izay samy ao anatin'ny komina Tsiansia distrika ny Toliara faharoa misa 700 ireo misitraka ny fampifanana amin'izao fotoana izao mba ho afaka mandrafitra na manamboatra trano ary hahaisy ho amin'ny fahalalana izy ireo aorian'ny fiofanana omeny basy Toliara rahay moa manomboka androany information nay eto amin'ny momba ny famboara lolo mazoto rahay faly zahay amin'ny famboara lolonay satria rehefa lanin'olo agnaly igny magnampy anay bazy manao ny raha toy lataindrahanay ka falifaly zahay zao miatrika ny formation fa ilanay ngatany zany mba halaky ny fiavian'ny matériel ny sahalolonay reo fa laha mbo mandigny ela koa motratsy raha maro mety mireo ka maneranay fa mandany anay reheo igny ka misaotra ny fanjakana nagnome lalan'ny bazy vita rahanay reo zay tsy misakasaka agnolozy fa la vitaondrozy soa rahanay reo andehana koa rozy amin'ny tagnalozy reo formation ataonay eto amin'ny maçon mpandoko manevra de raha ferrera zay aby raha formation ataonay eto laha tonga vao nandeha raha toy zany tena faly raha satria ampanagny aby zany ny fasanay amin'izao laha vao nandeha raha toy falifaly zany rahay satria manomboka formation toy amin'izao faly ny fonay satria azo vitanay aby ny lolonay na an'izao afaly an-tanàgny aby mahaliana reo tanora ity fifanana ity satria samy hahazo ny anjarany avokoa na ny manana na ny tsy manana diplôme ary mahazo tombony manokana reto nahazo fifanana reto satria rehefa ho tonga ny fanorenana fododrafitrasa sy asa maro ho ataon'ny basy Toliara dia ho afaka hifanenana tsara izy ireo eo amin'ny fampidirana ho mpiasa misaotra ny fanjakana aloha satria mivoa tokoa ty basy ty satria fa ela zay ny jaliana izay ka amizao amy andro zanjara koa amizay asa tiky zay ampiofagnin-drozy amizao fotoanany zao faly zahay tanora amizao fivoany asa zao tsy mana diplôme avao ro miasa ao fa na za tsy mana diplôme naniky zao mahazo fiofana amin'ny basy Toliara zay zany lianay nany reto ka misaotra ny basy Toliara tsy magnavakavaky rozy fa mila olo nda tsy mana diplôme fa tsy hoe mana diplôme avao zany ro miasa agnatin'izay tsy andovam-bola ny fampifanana ny orinasa basy Toliara avokoa no miantoka ny lany rehetra amin'ity fifanana ity velom-panantenana araka zany ireo mponina ety fotony fa ho vita am'izay ny famindrana ny lolon'izy ireo am'izao firosoa ny tetikasa basy Toliara izao no mampisina ihany koa teto fa fanomboana izao natao izao fa mbola maro ireo fampifanana arakasa ameny basy Toliara ary ho loha laharana amin'ny fisitahana izany ireo mponina enanivon'ny komina Tsiansia Ankily Malinike Maro Miandra Belalanda ary Toliara voalohany tsy ekena intsony ny famitana vahoaka amin'ny alalan'ny fanaparitana vaovao tsimbarana sy tsaho aely etseroa ataon'ireo olombetsy fisakana fampandrosoana ho mafisina ny firaisan-kina ny vahoaka ato amin'ny komina Tsiansia sy Ankily Malinike amin'ny alalan'ny fametrana ny vovonana fiharoa ivondrona n'ireo mpanohana ny tetikasa sy mpanohitra ao amin'ny fikambanana mazoto mba hanamatra ny hery amin'ny fampandehanana tetikasa basy Toliara hahafahana misitraka an'ilay tombotsoa araka ny tokony ho izy anisan'ny songadina ireo tao anatin'ity fihaonan'ny vahoaka ny Tsiansia sy Ankily Malinike ity fotoana izay nanamafisana ihany koa ny fanentanana sy fampahafantarana ny tetikasa basy Toliara sy ireo fampandrosoana hoentiny matoa fanjakana nilitsy am'izao fampandehanana zao dia hainy loatsy hainy fanjakana hoe intoy ny lala tokana afahatsika mampandroso ka la ilany mameriverentsika regny ro hilagny mamy ny lava bakeo misy ny mivola hoe hakopaky tanàna Ankily Malinike io tsy hisy hakopaky Benet tsy hisy hoy ilany ho raha vahalegny abiaby fa
fanjakana ny milalana ny sao be vinora ka alaia hurava eo maro loatsy ronahy ny vandy ny raha ataotsika manomboka androany zao e fa raikitsika ronahy la misy ny raha takinareo hahasoatanatsika toy raha itsao fa soratonareo antaratasy alefasareo amin'ny mera amenareo koa ny zay hitariky fiharoa ao satria atsangatsika ny fiharoa de zaho namanareo koa hitaky azy amin'ny bazy agny lazaina zany fa mitsangana manomboka androany natao hoe fitaofatsika de ny fiharoatsika zay ajanotsika ziskao alialy zao ajanotsika ziskao problème zao zay raha mety hahasoantsika ro soraty antaratasy i antaratasy igny andesy ao ka tombohinay visevanay atsyanay tampao de tsy maintsy tade raha bazy zay eo agnaty an'izay engatsy tsy asiatsika aly koa ka zay mandika lalagna fanjakana koa zay tsy mihemitra intsony ireo mpitargety fotony amin'ny fampandehanana ny tetika asa bazy tuliara ho tombotsoa iombonana resy lahatra ihany koa ireo vahoaka maro anisa fa tsy ilaina intsony ny fanoherana ny tetika asa lehibe hampivoatra ny fiainan'izy ireo ity ny raha tokony fandrosoa hetaheta ny raha malatsatsika agny ro azotsika angatahy fa tsy fanohera zay ny teny gouvernoura tetonandroany ary zay hetaheta zay aminareo vahoaky ampandolo amin'ny sivifokotany bentanana manday azy amin'ny gouvernoura agny nahataky lapitaly zay nahataky jiro zay nahataky rano fisotro madio zay na iny kanaly igny zay hotovogna forage hatao agnatiny ao hamaro azy hamboly ambary zay ny raha nyteneny gouvernoura teo satria hataky fandrosoa atao eto fa tsy fanohera sasy misy otrany filopirenena ray mamoan'io asa eo fa iasa gn'anakay iaby eo gn'aminay eo zany sisy atahora raha henany zao koa fa magnampy namanay misy olan'ireo koa mandreny androzy hoe raha tiky hoe mahasoa fa tsy mandraty zao magnampy koa raha henany zao raha bakao ny fokon'olo baka amiko ao agnatin'ny fokon'olo mpagnampy amin'ny olo mpanohitsy ireo sotrany bazy toliara navototsao ka hiasa raha volona hiara asa aminy taoriany ity hetsika ity dia nisy ny fihonana manokana tamin'ireo pomba sy mpanohitra ny tetika asa hatra am'izay fantatra tamin'izany fa hisy ny fomba hatao hanalana ilay titika efa natao teo aloha eo ihany koa ireo asa sosialy maro nangatan'izy ireo tamin'ny orinasa bazy tuliara toy ny fanamboarana sy fanitarana ny lakan-drano mamovoky avy amin'ny fokotany antapoky ka hatraty amin'ny komina Kilimalinika fa matsendrano fisotro madio enanivon'ny fokotany fanorenana sekoly sy hopitaly sy ny sisa izay efa tafiditra anatin'ny programa nasan'ny bazy tuliara avokoa ny ombokevitra ireto solo tena mpanjakana enanivon'ny komina efatra voakasika mivantana mitetika asa bazy tuliara ireto fa hiara-entana amin'ny fampandehanana ny asa hatao nyity kompania lehibe ity taoria ny fanampampanazavana no entiny ireo tomponandraikitra avy ao amin'ny orinasa bazy tuliara nampahafantarana teto ihany koa ireo toerana hametrahana ireo fotodrafitrasa hiasan'ny tetika asa sy ireo tombotsoa goavana hateraky ny asa fitrandrahana eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy sosialy sy ireo vola be hitobaka rehefa mandeha ny asa fitrandrahana fa maro ihany koa ny manelitsao makasika an'izao tetika asa bazy tuliara zao ka anisan'ny nampahafantarana manokana tamin'ity androandroany tia niaraka amin'ireo solotena bazy tuliara ny lehiben'ny fokotany zay anisan'ny eny fotony afaka manazava amin'ny vahoaka ary tsapa tamin'ny fionana androany fa nazava tamin'ireo lehiben'ny fokotany ny ben'ny tanàna ary lehiben'ny boriboritany ny tena votoatany sy ny andraikitra ho raisiny zany bazy tuliara zany amin'ny fampandehanana le tetika asa zay nazavana amin'ny antsipriany ary nisy ihany koa ny fampandehanana ny oronatsary zay manazava ny pitsipitsiny makasika an'izay tokony hatao amin'ity tetika asa bazy tuliara ty rehefa nanontaniana moa ireo président fokotany dia andray andraikitra amin'izay fanazavana zay tokoa satria fantatratsika na amin'ny alalan'ireo réseaux sociaux sy hainao manjery ihany koa dia misy tena miteny zavatra tsy mety satria raha ny fanazavana nataon'ireo tompony andraikitra ny bazy tuliara dia mazava tokoa na ny eo amin'ny famindrana n'ireo lolona fasana na ny fanamboarana andalana na ny toerana asiana zany tetika asa zany dia nazava amin'ny antsipriany ary zay indrindra no tanjona tamin'ity fotoanandroany ty ny ahafahan'ny tompony andraikitra mpanjakana aloha voalohany indrindra sy ireo président fokotany
mahafantatra amin'ny akapobeany na amin'ny atsipriany mihitsy zany le tetikasa base toliara afahany ihany koa rehefa aveo mampita amin'ny vahoaka mba tsy siny onoonontsony amin'izany tetikasa base toliara izany. Manana andraikitra ihany koa ireto tompon'andraikitra sisy fokotany ireto hampahafantatra ireo vahoaka iadidiany mahakasika ny zava-misy marina amin'ity tetikasa base toliara ity mba hanala ny ahiahin'ireo vahoaka ka tsy handairan'ny tsaho intsony. Tsy resaka mbava fotsiny no heninay ombenombeny tsaho fandratiana any base toliara fa nandroany zany nahita fanazavana zahay velo fanazavana mahomby ary fanazavana hita maso satria nijerena tanatin'ny horonan-tsary le fanazavana ny base toliara de amizao zany zahay de velombo satria amizao zahay mahita koa ny vokatsoa ary tsy misy mihitsy zavatra resahana etseroa miely reny. Manaraka an'izay hisy ny fanentana nataonay mpiarabelona tsirairay avy indrindra eny anivon'ny fokotany satria any no misy an'le fiarah-miasa fotony tsy maintsy andraindraiky zany zay sy fokotany hanatanteraka an'izany fanentanana izany. No mafisina teto fa tsy vahaolana ny fisakanana ity tetikasa base toliara ity fa ny fisitrahana ireo tombotsoa maro ao aminy tokony ho atao amin'izao fotoana izao ho tombotsoa ny maro anisa. Raha ho an'ny komina Marimiandra dia nahazo vary 320 gony sy masimboly kabaro 420 gony ho an'ireo mponina ao anatin'ny fokotany miisa 120. Etsika tafiditra ao anatin'ny asa sosialy tanterahan'ny orinasa base toliara iarahany miasa amin'ny fitondram-panjakana. Isika vahoaka ireto zany dia aiza manaiky itsony rebireben'olona amin'ny zavatra tsy mety tsy ahitantsika fampandrosoana fa matoa ny filoham-pirenena miaraka amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement nanaiky an'izany fampandehanana ny orinasa na tetikasa base toliara zany dia tsapany izy ireo ny fampandrosoana hoentiny ity tetikasa base toliara ity. Nanamafy ny fampahalalana ny mikasika ny tetikasa base toliara sy ireo fampandrosoana hoentiny ny solotena n'ireo lehibe ny fokotany mba tsy ho voarebireby intsony amin'ny fanelezan-tsaho sy fanaparitahana vaovao tsy marina ataon'ireo olombitsy ireo mponina eto an-toerana. Mihina baboan'ny suite ao zahay fa asio haninay na mbo zaho mbo tsy nimaty mandritra n'izao dina misakatikatira ka ataliliko anareo ny vola resadresaky fahatany tsy voafehy tsy tokony hatao. Maro orinasa teto simatex teto toly ravayaby ka hoy eo aminareo ingo bazy mahatsiaro antsika ny hataky nataonay président bokotany sy ny kominy satana bavarano fa ny manetsabe mbola hoavy. Nahazo ny anjarany ihany koa ny teto amin'ny komina Belalanda ka natolotra ho an'ireo mponina teto an-toerana ireo vary 320 gony sy ireo masimboly kabaro 420 gony hanamaivana ny fahasairana n'ireo vahoaka ety fotony. Androany zany avy eto zahay hagnambara mpaibe maso fa toy ny vahaolana toy ny lala tonga raiky hampalaky hampandroso ary hitandrina ny ze raha mety maharary antsika kiraikiraiky aby ka androany zany farava natao hoe mpanohitsy bazy farava natao hoe mpanohana bazy fa atambatsika raiky ze liam-pampandrosoany mitambatsy atao hoe fiharoa zay fa nitsanga io ankily maliniky ao fa nitsanga io antsarisy ao nareo eto koa miharo tsika tsy mialy tsika mifagnampy tsika ary hampandroso tsika. Manohana ny fampandehanana ny tetikasa base toliara ireo fokotany rehetra ato anatin'ny komina Belalanda. Lalana raika avao no andehananay izahay ato amin'ny 20 fokotana indrindra moa izahay ato Belalanda. Tamin'ny voalohany zaho mbola tsy teto efa nisy plaque teto fa miaraka amin'ny base toliara i Belalanda ka tsy hainay ny tsy hisaotra fitondram-panjakana izay tarihiny filohanzy Rajoelina mahatonga zao fandehanan'ity orinasa ty ka izahay de tsy hemotsy fa dia manohana any base toliara. Ko eto zahay base mitolika aminareo manome toky zato isanjato izahay ato anatin'ny commune Belalanda fa tsy hisy na singambolo iray hania fa hanoha ny tetikasa base toliara. Fantatra ihany koa teto fa vonona mandrakariva ny vahoaka ny Belalanda sy Marimiandra hiara-hiasa amin'ny orinasa base toliara mba hisitrahan'izy ireo ny tombotsoa iombonana sy ny fampandrosoana ny faritra Tsimondrefana.